Nazahombokatra ny dia ho an'ireo mpilalao tenisy ambony latabatra niatrika ny fiadiana ny tompondakan'ny Afrika ho an'ny faritra Atsinanana. Medaly volamena 3 amin'ny 4 ny adiana tany Kampala, Uganda no azon'ny ekipam-pirenena malagasy. Malalaka misy dia noraofy ny Antsara Armanana sy Fabio Rakotoarmanana ny amboara teo amin'ny sokajy lahy sy vavy mandeha tokana. Teo amin'ny lalao isan-tarika lahy kosa dia efa norombahin'ny malagasy ny medaly volamena. Ankoatra ireo amboara ireo dia isolo tena ny faritra amin'ny fiadiana ny amboara manerana ny Afrika ny ekipam-pirenena malagasy lahy isan-tarika sy ny olo-tokana lahy sy vavy. Napetraka eo Analakely ny foto-drafitrasa fizarana rano sotro madio voasivana izay vokatry ny fiara-miasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Fondation Action. Afaka misitraka ity rano fisotro madio ity avokoa ny rehetra amin'ny sarany 300 ariary ny atsasalitatra ary 500 ariary kosa ny iray litatra. Somary miavaka kely ity fitaovana ity satria dia azon'ny mpanjifa atao ny misafidy ny hafanana rano tiana hosotroina. Ny tanjona dia ny ahafahany rehetra misitraka ny rano fisotro madio eto an-drenivohitra hoy ny commune Antananarivo. Mamarana ny asa famerenana ny fifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena fahaenina ny ministeran'ny asa vaventy. Araka ny fampahafantarana nandritra ny filan-kevitry minisitra dia hisy fametrahana BAC mba ahafahan'ireo fiara mifamezivezy eo amin'ny renirano ny fasy faharoa sy ny renirano mahavavy noho ny fahatapahan-tetezana tao aorian'ny fandalovan'ny Rivodozamane ny faran'ny volana marsa teo. Apetraka vonjomaika ireo BAC ireo mandra-pahavitan'ny toeram-pitsakana Passage Age izay amboarin'ny orinasa Colas eo amin'ireo renirano ireo. Ny tanjona dia ny amerenana ny